Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Jereo ry Andriamanitra mpanasoanay todiho ny tavan'i Kristy zanakao. Andro iray ao ankiajanao dia tsara noho ny arivo lavitra anao. Mbola ankafaliana tranitrany no iarabagna atsika jiaby. Indindra fa ho anao izay mbola magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna anday tandrignesantsika ny fampianarana sy ny toriteny izay nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry izao. Alahady tsotra faharoapolo mandavantaogno amin'ny taona A ny lohahevitry izay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany dia ny hoe ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany. Mba handinihantsika misimisy kokoa io lohahevitra io dia nday tolotra antsika ireto vakiteny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika ireto. Ary rehefa aveo moa araka ny fagnintanana teo igny dia iaraka hitandregny ny toriteny nataon'ny ray aman-dreny archevêque atsika izay moa efa mazatra atsika arahigny eto amin'ny radio Fagniry isana lahady tsy tapaka. Ke ny vakiteny masina voalohany amin'izayny bokiny izay ampaminagny ao amin'ny toko faha 9:50 ny andininy voalohany katramin'ny faha 7. Ny zanakiny vahiny hoentiko ao an-tendrombohitro masina. Izao no lazain'ny Tompo, tandremo ny hitsiny, ary araho ny rariny, fa efa kaiky ny famonjeko, ary efa hiseho ny fahamarinako. Ary ny hafa firenena izay mifikitra amin'ny Tompo, mba hanompo azy sy ho tia ny anarany, ary ho mpanompony, izay rehetra mitandrina ny sabata, fa tsy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia hoentiko ao an-tendrombohitro masina sy ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Hankasitrahiny eo ambonin'ny hotely ny soriny dorana amatsorony fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo hisaorana ny Andriamanitra. Firenena
manontany isika tsy mininy ka ataony mamiratra eo amitsika ny tavany Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Eo fantatry ny olona erantany ny erina ka haneran'ireo firenena rehetra ny vonjinao Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ny vahoaka rehetra ny ideran'Andriamanitro Ny vahoaka rehetra ny iderany anaranao Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Otripalisi antsamy firenena tokony fa ianao de mitsara azy rehetrarehetra aratrariny Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra fa ianao de mitsara vahoaka araka ny itsiny sy manjaka amin'ireo firenena rehetra isa-tokony Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ny vahoaka rehetra ny ideran'Andriamanitro Ny vahoaka rehetra ny iderany anaranao Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Anitany volenina tsy misy izay tsy mamokatra Andriamanitra mampiandriamanitsika tsy mila Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Enganiaka itsimbinatsika Andriamanitra ka ho masina erany vazaka ny anarany Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ominahitandreo an'iraina lefa ny zanany Zay nomenana soavany atsika no ny fitiavany Ivelena mitompo ny firenena rehetra Ivelena mitompo ny firenena rehetra Vaky teny masina faharoa taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma Romana toko 1:10 miantomboko amin'ny 9:13 ke faranagna amin'ny 2:30 tsy misy anenena ny fanomezan'Andriamanitra sy ny fiantsoany an'ny Israely aminareo jentily avana no itenenako amin'ny maha apôstôlin'ny jentily ahy dia manome voninahitra ny fandraharahana nomena ahy aho mba hahavelom-pialonana anireo tapako sy hamonjy ny sasany amin'izy ireo raha azo atao raha ny fanariana azy ary no fampiavanana an'izao tontolo izao hanao ahoana kosa ny fandraisana azy tsy ho fitsanganako velona va satria tsy misy anenenany ny fanomezantsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an'Andriamanitra ihany nefa nohony ny faneken'izy ireny dia nahazo famindrampo ankehitiny toy izany koa izy ireny ankehitriny tsy manaiky an'Andriamanitra izy nefa noho ny famindrampo azonareo dia hahazo famindrampo torak'izany koa fa samy nohodian'Andriamanitra tamin'ny tsy fanekeny ny olona rehetra mba samy hamindrany fo avokoa
izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Matio ny toko 5:10 ny andininy 120 ka hatramin'ny 120. Raha vehivavy, lehibe ny finoanao. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia nankany amin'ny faritanin'ny Tira sy i Sidona, ary indro nisy vehivavy Kananeana anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ny antsoantso mafy nanao hoe: mamindrafo amiko ry Tompo zanaky Davida, fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly azy Jesosy na dia indray mbava aza. Dia nagnatony ny angavy taminy ny mpianany nanao hoe: roahy izy fa mikiekieka magnaraka atsika. Ary hoy ny navaliny azy: tsy nirahigny afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho. Fa nagnatony ihany raha vehivavy keny ankohoka teo anatrehany ary nanao hoe: Tompo, vonjeo aho. Nefa novaliany hoe: tsy mety raha ny mofonjaza no alaigny ke atsipy ho an'ny fandroaka. Ary hoy raha vehivavy: marigny izay ny Tompoko, nefa ny amboa kely, ny fandroaka kely mba mihinagna ny sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ke nagnano taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoagnanao, ka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Dia sitragna tamin'izany ora izany ny zanany vavy. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny 15 ny banjina any Masiny Maria nampiakarana amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika, ary dia faly sy ravo satria misy avatsika tafita, ary dia izay no miandry isika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona tahaka ny velomany Masiny Maria ny finoana, ary izy no mpianatra voalohany ny Jesosy, ka izay no nankalazaitsika tamin'iny 15 iny. Ka amin'izao alahady izao ary alahady 20 mandavataona dia azo lazaina fa mbola manohy an'izay fifaliana sy firavona izay isika, satria ireo vakiteny izay arosin'ny Eglizy amin'izao alahady 20 izao izay andalianasika ny finoana ho isika, ka tonga asika Kristy mpiarabelona amin'ireo mpiaramonina amintsika, amin'ireo manodidina antsika, dia toetra lehibe anankiray izay toetra hita ao Masiny Maria no asongadiny ireo vakiteny ireo, ka mampitondra fanantenana sy hafaliana ao antsika, satria azo lazaina fa ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra
iditra ao amin'ny fanjakany. Raha nahary antsika tokoa manko Andriamanitra, nahary antsika hitovy endrika aminy, ka ny vocationtsika dia ho sambatra miaraka aminy, ary ny voninahitr'Andriamanitra dia isika sambatra miaraka aminy, isika velona ao aminy. Ary dia izay tokoa no tiany ireo vaky-teny anankitelo aroso ho amintsika ary ho alalintsika amin'izao alahady izao. Zinona izany fa ny bokyny amin'ny vaky-teny voalohany, ny bokyny Isaia mpaminany toko fa 4:50 ao amin'ny fizarana fahatelo amin'io bokyny Isaia io, dia rehefa miverina tokoa ny vahoaka n'Andriamanitra voasesitany avy any Babilôna ho any Jerosalema, dia antrateriny Isaia ary fa hitondra hafaliana izay, hitondra hafaliana tokoa, hitondra fanantenana raha mifikitra amin'ny Tompo. Ny famonjena sy ny fahamarinana dia ho an'ny vahoaka tokoa raha mifikitra izy. Dia izay no fampianarana lehibe ary arosony Isaia ary aroso amintsika raha tiasika ary iombona amin'ny masin'ny Maria, amin'ny voninahitr'Andriamanitra, amin'ireo voninahitra Trinité masina, dia mananatra sika Isaia tahaka ny nananarany ny vahoaka tamin'ny androny tandremo ny isiny sy ny rariny, araony rariny fa akaiky ny famonjena ary efa iseho ny fahamarinako, hoy Isaia mpaminany ao amin'ny vaky-teny voalohany. Ka inona ary ny tokony ny toetra tokony ananantsika, ary izay toetra izay no entisika miroso amin'izay hoe isika no Kristy mpiarabelona. Ka io toetra io dia ilay ambarany evanjely, ilay toetra ny vehivavy kananiana, izay fantatra sika fa sy anisan'ny vahoaka zody kanefa natoky feno fanetretena ary tao anatin'ny faharetana, ka nahatolagaga any Jesoa ny finoany. Ary dia antitra teriny Jesoa fa raha vehivavy lehibe ny finoanao ka oko tanteraka aminao araka izay irinao. Izay tokoa ry kristianina havana, ny finoana izay azo adika amin'ny hoe fitokisana n'Andriamanitra, ka izay no nahatonga nyity vehivavy kananiana izay voailikilika kanefa no ny finoana dia nasay ny zoro nanambara tamin'i Jesoa izy sy mety raha ny mofonjaza hoy Jesoa no alaina kasipy any amin'ny amboa, dia namaly sy ilay vehivavy kananiana sy no lavy ny fampianaran'i Jesoa io fa napiny no ny finoana no ny fahasahiny. Ary izay moa araky ny lazaisika sy misaraka amin'ny finoana ny fahasahina, satria martiry vavolombelona marina izany Tompo, nefa ny ambokely mba mihinana ny sombisomby lasaka avy amin'ny latabatra ny Tompony. Ka izay indrindra nampitolagaga ny Jesoa, fantatra ny Jesoa zay finoana zay fa tiany abaribariny amintsika ary fa natao ho an'olona rehetra ny finoana, sy ho an'olona visivisy fotsiny finoana, fa ho an'olona rehetra raha mandray ny fanomezan'Andriamanitra isika ka mamaly. Izay manko ny finoana ry kristianina havana ho ansika rehetra izay mitandre an'izao fampianarana izao. Dia fataro fa fanomezan'Andriamanitra ny finoana, ary izay no talaosika azy isan'andro. Ary zay natonga anireo ny apôstôly laza hoe ampitomboy ny finoanay, ary izay finoana mitombo toy ny lanivay mampitombo ny fiainasika zay no mahatonga asika hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Mino sy matoky ary sika fa ity vehivavy ity dia nampitrotra ny finoany sy ny fiainany andavanandro. Ka raha nanatona ny Jesoa ary izy feno fahasahina, satria sy misaraka ho isika ny finoana sy ny fahasahina ary ny fanetretena. Feno fanetretena tokoa ity vehivavy ity, ary nahafoy tanteraka izy, ka izay no nanomezan'i Jesoa fahasoavana azy. Ka raha vehivavy lehibe ny finoanao,
oko tanteraka aminao araka izay irinao dia sitrana niaraka tamin'ny janora zany ny zanany vavy. Izay tokoa manasitrana sika ny finoansika. Inona moa ny fanasitranana fa ny fiombonana amin'Andriamanitra, ary izay no fanasitranana izay noraisiny ny ty fianakaviana dia raha vehivavy sy ny zanany, zany hoe ny lamina ny fiainany, sitrana izy ao anatin'ny fiadanan'Andriamanitra izy, ary dia izay koa no irisika ary mba ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana koa ny eglizy kelysika, ny fianakaviasika, ny fiarahamonina sika, ny firenensika. Ary izay ny mbola lazainy mason-dahapolo tokoa ary raha monina ao amin'ny fiadanan'ny Kristy isika, raha mifikitra amin'ny finoana isika dia omen'Andriamanitra ny famindrapony. Hoy i mason-dahapolo, samy nomen'Andriamanitra ny famindrapony avokoa izy ireo. Natao ho an'ny olon-drehetra tokoa ny finoana, natao an'olon-drehetra tokoa ny famonjena, ary ny tadiavin'Andriamanitra ary nokendren'Andriamanitra, ny lahatr'Andriamanitra dia isika hiadana ao aminy ka iriny hiditra ao amin'ny fanjakany isika. Engane ry kristianina havana, mba hiroso lalindalina koa isika eo amin'ny finoana. Engane ho saizoro ho vavolombelona isika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ry Jesosy Tompo antraterinao amin'ny fanaovanao famantarana lehibe mikasika n'ilay zanany ty vehivavy kananianina ity, fa tianao ho eo anivinao tokoa izahay, nokendrenao dia ho ray fianakaviana aminao izahay. Engane ny famindraponao anenika ny fiainanay manontolo, ka afahanay miroso lalindalina koa ho Kristy mpiarabelona. Ry Jesosy Kristy o, hitanao ny ezaka ataon'ny eglizy amin'izao andro izay maro misy ny fanenjehana izao. Hitanao no ataon'ny papa, hitanao no ataon'ireo kristianina sotra ihany koa, ka engane hiasa izahay ary anasoa an'ireo manodidina anay, ka ho tanteraka tokoa ilay nofinofinay tamin'ny GMG, ho taranaka manorina izahay fa sy mandrava, ary ho sambatra izahay satria andovan'ny tany dia ty tranobe dia ny tany honenanay ity. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy.
fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul,